Andriamanitra andiananaray io omenao hafaliana isataona izay no mankalaza itombony tsangako velona koa enganeny fankalazana taona ety antany amentanay ho tonga any amin'ny asamarana mandraky izay amin'ny alalan'i Jesosy fitsarako zay Andriamanitra vesy mandraky Izay anarako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misangana ka mamindrako. Ora
ho isika. Andin ni pahtilung puluh, katram ni pahtinya telpuluh. Nuni maraya kuan yang belum nafsian. Dia nispiana carua lain akan bucana kerai atau we mausis. Tukni wen pulstad, Radio Jerusalem. Miresa kaisan sama siure taisani sireu. Arang bulan resak, sinfa plaza sehin tenis. Dia anak Yeshua kanya dalam pagosakan asia patachasi ni masu Israel uistam illa isasresa salu etiandala nutua dia epa malahelu ria reusan dia namanya anak raya towe Kleofas kana notam kwe ya nolere ka bahini Jerusalem semahala sesama tau tatuat bahuis tam Israel sabatahin na huisan dia hui reu nyam Yeshua biar Nazaret isai paman mahir tam yasan sinten tewana tenna demanta sin bahokaraget dia nyam inam lura luntun pesur senilai besikar nafat bang namasi nasi tam yas kisadin Nana tena Israel pawe Israel lain after Israel kan win napa atuan soal partem atam ni sebuah zan nisyan tukua beva bisa serta lain nasa kadang lain kadet patanem pasana marena pue Israel aran bernan naza pa sinahitan kwad nepa nahitan zen sultan Nana baru kabel is dia akan pasang sasan tamnai karena kita akan saya selesai tiba nepas sinahitas hari puis tam Israel dia talasi buta saya na unkron Israel terbola san pamkan mua setuknihu nyata isan baik Kristi baik tiranem ni punai Tian pasan tam ni Israel ten Moisi sin panan rehitra manambaras om ni surat amas nunimbi tau kakini buca halen Israel dia nanohota ni embulahan tehlak tahtahian Yesus panutanan Israel na taun hue mituera etiam nai epa wariva so epa mandur na nyam dia litsa nyaran sanna tam Israel is Arrehepa niaran hina na Israel dia nanday mufuis kan sufenram sinubakin dia natur ni Israel saya bon suka dan mas ni Israel kanah lalahas paiskusa tungkat sitan isun dian paplaza iswe akusan presiden pusik tau napsika fundisi niresa katam sika tinandalan sin bokun surat amas na tam sika Nyaraka tam sai yang sangka na Israel kan verna tam Jerusalem nahita ni rakyat berpula sin nama ni tapahur saat ini lasahwe Evan sangka na tuan hari pasif tam ni semona is diamban tatarai Israel pusat
ny zavatra miseho tamin'ny teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny famakinany mofo. Izany ary ankalazao-sika ny teny ny Tompo. Tianareo sokam-panahy mpiaradia amin'ireto ankizy tanora reto. Ny evanjely izay noenisika teo siny mpaliteny voalohany izay ny tantara amin'ny nataon'ny Pierre. Keo no bateny roa izay atotry ny eglizy antsika amin'ity andro alarobia ity dia andevoana any vokatry ny fitsanganan'i Kristy ho velona. Ka ny voalohany indrindra dia tsara mifantatsika rehefa nitapatrano ho velona i Jesoa dia miariary ny mahandriamanitra azy fatoa tapina indray ny mahavelona azy. Eny nanoloana ny manoloana ny fizarena sy ny fahafatesana dia mikasiary rinany indra ny mahavelona azy. Izahoany tsy atahotra manoloana ny fahafatesana fa ho azy kotra na dia ho azy izay tahotra sy tetitety manoloana ny fizarena sy fahafatesana izay nataony ambony zavatra rehetra ny fanatanterahany fitsaboana iray izay naniraka azy hanatanteraka ny famotena tsikolombelona. Ka toy ny zavatra ataony rehetra dia ny andrandrany lanitra mivavaka ary mikeo amin'izay vavaka izay dia fikeoany amin'ilay izy Andriamanitra raiky. Na izy foa maraina dia mandeha nefa na mandeha any tendrombohitra mba hikeona amin'ny rainy. Na ny hariva vita ny atao mandefa ny olona fody esotrotra mandeha nefa na sy mafalinga. Yeah.
Ande fanapian fahasoana indrindra mo fanampanahy masina anambitsika amin'izay fijoroana vavoloben'i Kristy hitsango velona izay ao Mivavanisika manopapa ny ave ary mipretra mba homena Andriamanitra hery sy ny fahasalamana ny izy ireo ka havita be ny andraikitra nandrahan'i Kristy azy ireo ary havokatra be amin'ny asa fitoriana ny vaovao mafana. Fatih afaka nuni atun marma marsanya bahwa keherezin fasohana Andriamanitra izy ireo kahalana fiadanana sy ary hitana hoasika ny fahasoavana Andriamanitra ho an'ireo mikarakara sy manampy an'izao kongresy izao ny fanahy masina lehany hanome hafaliana sy ny hery ho azy rehetra. Ary fantatra ho famizaly sy olo zava-maro izay ho ambaenony vavaka mitalao aminao ary raisy ny fitarananay mino anao amin'ny alalan'i Kristy tomponay.
mendika sy raha mitokoa ary mety sady mavo imiteranao lalandavary tompo fa indrindra amin'izao alohanavana sona Kristy zanak'ombony papizao izy tokoa ilay terazanak'ombony manala ny fontany izao tontolo izao izy nandravany fahafatesanay tamin'ny nafatesany ary nampodiananay tamin'ny nitsangana ny ovelona ka noho izao avarina lehibe amin'ny vaky izao dia mientakaravona ny tany tontolo ary ny eleny ambony tsy ny antely Arisan panahinaw ang pinagluran sa namas na rin sa aming sarili. Usara ibadah serawan Yesus Kristi tumpanay. Patam ni sebatul taisar kanada yang sekapu. Yenantai mufu arisautra. Isara saras nanya sekian nanawi. Sami mandra sinti nanam tianariu. Bahwa kiti atuca wanariu. Tuisan kuno niya sakafo yenandai kalisis isota indai arnan meazin kian nanawi sami mandrai simsudom tianare pakalis misinera piti rayu lenan fanekepia vanana vovo satmaraksai alaza wanari usman bisin maru famelanan fotan atau bisau fajar vanai. Mahatsiaro sana kau matsin tao kuvelny zay ka tolotrainao iray ny mofo antoky ny fiainana sy ny kalisy antoky ny famonjena ary verifisaorony izay fanekenao mendrika izoro eto andohanao sy anao vanim-po fihavana aminao ary mitarao an-tanandro izay mba hatambatry ny fanahy masino iray mamembona anjara amin'ny vatana sy ny Sarovy iray ny eglisinao milopatranerantany ataovy izay lavorary azy amin'ny finoana ny fanantenana sy ny fitiavana miaraka amin'ny iray mandreninay ny papalay ao faefatra ambin'ny folo sy ny avekanay monseigneur Fidelis Rakotonarivo ary ny mpanao raramasina rehetra mba hafeno ny fahasoavanao ihany koa ireto afafefete izay mivondrona sy mihaona eto amin'ity toerana ity engane zao fiombonan'izy ireo zao hitondra helo azy ireo ahafahany mijoro vavolombelony Kristy nitsangako-velona tsarovy ihany koa ireo hafanay fanodimandry nanantena nitsangako-velona sy ireo rehetra nilolalana anay mba raha izy ireo ahita ny fahazavany endrika ao.
Itsika fafefekerehetra zay antom-pisen'izao fotoana lehibe izao. Ianareo kely zava-maneno sy mpikirakira eto amin'izao fotoana izao. Ianareo feo amin'ny Radio Maria Madagasikara, tompoko lasy tompoko vavy. Mialatsiny ny tena korandra fitenenana fohifohy noho izao fotoana lehibe manan-danja ato amin'ny diosesitsika izao. Nanao ny hetsika afafekete moa izahay efa fotoana fanao isa-taona izy ity, fa tamin'ity kosa dia mba natao miavaka kely izy ika afafy no miatrika izao fotoana izao, ka izany no antony nampisy izao fotoana izao. Makasitraka be dia be amin'ny fanotronanareo rehetra amin'izao fotoana izao, ka tsy hohaina ity saodanareo satria maro ny asa, maro ny adidy indrindra fa itsika mpirehetra avy any amin'ny district any, avy any amin'ny paroasy any izay manatrika anay eto tena velanareo any ny asa mandrara ny district fa dia tonga eto ianareo no fananana anay afafekete izahay ray aman-dreny sy ankizy moa zany no eto amin'izao fotoana izao. Ny tanora mbola manana ny azy ihany koa amin'ny taona manara, dia makasitraka be dia be dia makatelo ny anareo amin'ny fanotronana. Makasitraka be dia be monseigneur amin'ny fanotronanao anay fitarianao ny sorona masina telo androany. Andriamanitra manakarefa-soavana hameny zo aminao, hanome fahasalamananao, fa fitiavan-dehibe fitiavanao anay izao nahatongavanao eto izao. Koizay koa anao père vicaire général, makasitraka anao ihany koa amin'ny fanotronanao ny fotoanandroany. Omen'Andriamanitra ny hery sy fahasalamana ihany koa anao amin'ny adidy izay lakinin'Andriamanitra anao no ny fitiavanao ireto taranaka ato amin'ny diosesy reto.
Dia tonga ianareo famitandro asa sarana dia misaotra be dia be amin'ny fitiavanareo. Ianareo rehetra sy religiosy rehetra ihany koa akasitahana be dia be amin'ny fahatongavana. Manana ny asa aman-dranatsika aby sika rehetra ny amin'ny communauté-tsika any nefa dia tonga eto no fitiavana lehibe eto fikambanana masina fafefetea izay tariantsika any amin'ny district misy atsika any. Izao no misy dia no tsika mpanabe sy zokiam-panahy sy pretra indrindra fa ianareo izay mpiara-miombona mpaminay ato amin'ny diocèse. Tsy vitanay samirery zao fa fiainanay fanontonana, fiainanay ombonana no nahatanteraka izao nahatongavan'ireto ankizy maromaro ireto. Dimanjato sy arivo latsaka kely eo aloha hatreto no isanay ao fa mbola misy ireo mbola tsy nahavoasoratra anarana noho ny fotoana tery dia tery. Dia rehefa vita asorana masina veto mbola isy ny androtsaka basy dia izay anay vao teto mahafantatra hoe zao marina ny isanay eto fa izay aloha teto no hitanay ao dia misaotra be dia be fa izay no misy dia no fitiavantsika no fitariantsika. Ao koa nareo mpanabe no fisitsika any amin'ny district sy paroasy any no nahatongavana ireto ankizy sy tsika mpanabe ireto indrindra fa itsika afafy izay angadina nanana sy dina ahitana ny afafy efete no sika rehetraoreny nahatongavana ireto sika izay nareto makasitraka be dia be azavantsika ny ankizy fahasoavana ataona eto izao amin'izao congrès izao dia makasitraka be dia be. Makasitraka be dia be moperatale dia makasitraka koa fitondrana reto aky fomba fisika be reto no mamasaka ty androandroany ity dia misaotra be dia be dia Radio Maria dia roaroa hatrany dia izahay koa dia mba hifalohana kely araka izay vitanay herikerika mahatondradrano moa dia anao izay ezaka izay mba vita fa dia anao misaotra sahady fahatongavana. Dia any mba misy voatsirampy tanana kely dia kely avy aminay afafefete zavatra kely dia kely dia kely fa ny vavaka ataonay tsirairay avy no anampy azy dia makasitraka makately. Monseigneur indrindra ny religiosy rehetra ny frera ny diakra ny tena patakana izay tonga eto raha misy ny Radio Maria Madagasikara dia asaina isika miaraka avy miaraka hiara etaeta araka izay mba vahoman'ny fikambanana zany aorian'izao sorona masiny zao dia anasana fitarehetra zany sika ankizy sy ray aman-dreny izay eo anatin'ny afafy hitanova ao anatin'ny fanabeazana an'ireto zany reto eto isika no misakafo zany manao loka rapisy zay fa androany zay toy izao ary zany ny lalinatsika ho an'ny tolakandro manao sary velona sady raha nisianjery ny paroasy fandina zany manomboka azy sary velona raha nisianjery dia abaty finandrana manao kolosay dia mila maina manao sary velona orian'izay raha nisianjery dia arahan'ny paroasy masindray peraspoly manao ny kolosaina zany dia ny katedraly sary velona sy sianjery dia ny andina manao kolosaina ilaka centre manao sary velona dia sy sianjery dia ivato manao kolosaina dia imady manao sary velona sary manila asimo manao kolosaina tsara zaza sary velona amosika manodidina kolosay abolomahazo sary velona soavina kolosay zay aloha fa mazary lava loatra dia tadiditsika fa ireo aloha zany mefa manomako manareo district sy paroasy izay voalaza ireo zany dia amin'ny voavita ny sakafo dia miomakomana kely mandanindamina dia aorian'izay mety tantatsika amin'ny roa manao an'io sary velona sy kolosaina sy sianjery eto zany manavattsika azy dia efa mavonimonina ny tsirairay zany
ho amin'izay rehetrarehetra zay. Dia sitrapanabe manampy ny zanjiraka amin'izay fiomanana izay mba sy hampitarozaka ny fotoanasika. Izay angamba ny androany fa dia mirahasoantsika ho vita soan'ny ty kongresy izay ataontsika ety dia monseigneur moa voalokatra azy amin'ny fomba ofisialy rehefa avy eo Sotra sy mankasitraka anareo mpiandraikitra rehetra mikarakara tarihan'ny mon père Jean-Claude Romaniany ny afafy UGT ary miaraka amin'ny madame Alivo zay loafoloha mavitika tokoa rehefa misy ny fiona lehibe tahaka zao. Sotra sy mankasitraka anareo zoky ampanay miaradiny anareo pretre zay miarady amin'izy ireo avy any amin'ny districtiana paroisialy ka tonga manarika ny sy manomfona andreto izy tanora ireto. Sotra sy mankasitraka atsika ray aman-dreny izay tonga manotrona dino mofa ianareo zay eto an-toerana nandray ny zakabe eto izao. Ary sotra sy mankasitraka ihany koa anareo amin'ny fitondram-panjakana na sivily na miaramila zay tonga namaly liantsy namaly ny fanasary ka tonga ny mbobavaka teto. Sotra sy mankasitraka nareo amin'ny radio Maria mampita mivavaka mampita mivatana mivavaka ny alana lotra teto indrindra mofa napita ny afatra rehetrarehetra. Ary dia misaotra sy mankasitraka nareo tanora izy tonga marobe namaly liantso ka dia mirary keo raha mirary hoe ny fahasoavana izay raisinareo amin'izao fiondehibe ito zao dia hoentinareo avainareo zareo amin'ireo namanareo tsy afaka noho ny antony maro samitiaky. Ary dia izay mahiraka anareo ihany koa anirandrina moa fijoroana vaovoloben'ny Kristy mitsary sy maty amin'ny velona ka tonga nikiavatravatra napetraka taminareo. Areto zay mbola averina hatrany izy ao tsy hovarina amin'izay resaka Facebook any anareo fa ao ahitany zavatra manakira satria ao sasany tsy malaza izay atiny zavatra kory amin'izay zavatra aseho sy lazainy eo dia mety anangambofona foana diny io tsara azava mandray anjara amin'ireny rehefa tsy fantatrao ny zavatra ny anton-javatra misy ka ifamalian'ny olona anatina Facebook fa ho zao hoe zavatra tsara ihany zay inoana inoana eo fa amin'ny resaka telefona izany na amin'ny tamba tsotratsezasiny. Sotra tsy mankasitraka ary amin'ny fisaona mba pakasitrahana indrindra mofa any firaretsoana totry fitondra fitenenana teo sitraka matory ary zay zarovana lalandava ao amin'ny vavaka rehefa amvo indrindra misorona masina zay totry sanandro ka dia Izandriamanitra ny mahasoa atsika tsirairay avy mangatahako anome zay tsotrano sy fahasalamana iako ierisana izay hoe hiatrika azy atyko ka saotra sy mankasitraka. Ary dia ambara amin'ny fomba ofisialy eto ary fa misokatra ny kongresy eucharistika TVT afahany. Izao dia olalaovitsika amin'ny tantara sehatra ny evangely masina araka ny masindahizoany ao amin'ny toko fahasivy ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambefapolo. Ilaiah
ny vahoaka, ny fasiany, ny manam-pahefana jiosy, ny ray aman-dreny, ary izafitany amin'ny mandasy dia nahita lehilahy anankiray izay teraka jano ka hofianona ny tany azy. Rabio, izy monina no io lehilahy io sa ny ray aman-dreny teraka zamba izy. Etoana maly hoe Tsy izy ny anota na ny ray aman-dreny fa fomba isehon'ny asan'Andriamanitra eo aminy no atony. Tsy maintsy manao ny asany ilainy naniraka raha mbola atoandro. Fa ho avy ny alina izay tsy azo nanisa nisy fa hiasa. Raha amin'izao tontolo izao dia izao ny vazavan'izao tontolo izao. no niavy nilaza izany izy dia nandrora tamotany ka nanao fety tamin'ny oratra nahosony mason'ilay jano dia hoy izy taminy Mandehana manasa ny masonao eny amin'ny biby filoha. izany hoy hira dia nandeha ny sasamaso izy ka niverina nahiratra tamin'izay ny olona nifanakaiky tany sy izay nahita azy nagataka teo alohany nanao hoe Ohatsy tila nipetaka nangataka dia hoy sasany izy io fa hoy kosa ny sasany tsy efa olona mitovy ihany ary hoy kosa izy Izany hoe maso kanana tamiko hoe mandehana manasa ny masonao ny biby dia nasana sasamaso ka nahiratra ary hoy izy aiza izany lehilahy izany asa dia naitony olona tany am-parisiana ilay jano taloha fa amin'ny sabato no navan'i Jesoa feta sy nampahina tany masony nanontaniany azy iray ary ny farisianany ny amin'ny fomba nahiratany ka hoy navany azy asia feta ny maso dia sasamaso ka nahiratra tamin'izany ny sasany tamin'ny farisiana nanao hoe tsy Andriamanitra no niavian'izany lehilahy izany fa tsy mitanina sabata izy. ny sasany kosa nanao hoe Ataony mpanotako kory moa na vita famantarana toy izany. dia nisarakevitra izy ireo dia hoy indray izy ireo tamin'ilay jano Ahoana kosa ny fomba filazanao efa nampahiratra ny masonao izy. hoy raha lehilahy amin'any izy dia tsy naiky nino manam-pahefana jiosy fa zamba vao nahiratra raha lehilahy ka nampiatsony alohan'ny ray aman-dreny vao nahiratra sy nanontaniany hoe ity ve zanakareo zay lezenareo hoe teraka zany fananahoana ary nahiratra an'izao dia namany ny ray aman-dreny ka nanao fantatray fa zanakay ity sady teraka jano fa tsy fantatray izay nampahiratra amin'ny masony ary tsy fantatry izay koa izay nahiratra izao ka izy no antony fa efa lehibe izy ihany ka ilazany mivaditeriny ny ray aman-dreny no milaza izany dia noho izy natahotra ny manam-pahefana jiosy satria efa nifanaiky ny manam-pahefana jiosy fa ho any amin'ny sinagoga izay fanaiky an'i Jesoa Kristy ka izany no nanaovany ray aman-dreny hoe izy no anontany fa efa lehibe izy dia naton'ireo farisiana iray ilay lehilahy jabo taloha ka ilazany hoe Andriamanitra no voninahitra fa raha io lehilahy kosa dia fantatray am-panota. Fantot navany azy fantatro navanao Mesia fa izao ihany fantatro izany fa taloha ka manyetra akehitriny dia hoy izy ireo tany Ino no natao taminao na ahoana sy ahoana avy ny fomba natao nampahiratra amin'ny masonao. dia hoy ny ravany azy ireo ina voalaza taminareo tsy noninareo ako ka ahoana indray fitiavanareo handray dia fomba fiainany koa avy ianareo dia nitevatevany ireo sy natany hoe Ialahy ny mpianatra fa raha izay kosa dia tenatry Moizy no fantatray ny tenin'Andriamanitra.
ilay tsy fantatray akory zay fiavia. Namara lehilahy ka nanao hoe indray ny mahagava fa tsy fantatrareo zay fiaviana nefa izy napahiratra amin'ny maso fantatsika fa Andriamanitra sy mihaino mpamoaka fa zay manompo azy manao sitrapo no henoy naoviana tsy mbola misy olona rehefa napahiratra niteraka zany ka raha sy tiavan'Andriamanitra zany lehilahy izany dia tsy efa nahinanainina koa. Iara-mariny zareo ka nanao taminy hoe ilahy zay tena teraka tagnaty tandray ve ny mpianatra anay Ren Jesús fa nuruati zareo I ka namany ka nanao hoe dia Kristo formawas dia kui Jesus ang Ewa itanao izy ary le miteny aminao no izy ka kui ralenatam sady niakuakan ikaw ay dia kui Jesus Panavan, mahatonga sa tontolo izao mahiratra izay tsy mahiratra ary tonga izamy izay mahiratra. Pasianat teo izany ka hoy izy ireo taminy. Ary izy ireo mba zamba koa? Dia hoy Jesus taminy. Raha zamba ianareo dia tsy manan-kelo no ianareo ankehitriny manao hoe mahiratra izay dia mbola tsy efa mitelo kareo. Zao ry masera no ny fanetanana arvosin'Andriamanitra na ny animation vonisera Depuis le 15 juillet 2025. Nous ne sommes pas capables de parler le malagasy. Donc, toutes nos excuses. Alors, je suis Sœur Marie-Thérèse Demeux, camerounaise, servante du Saint-Cœur de Marie. Salama Daoulou. Anara Koudia Masera Maria Monica, congolaise, République démocratique du Congo. Salama va. Sasi semai mandika teny fa mpitondra zareo azany dia nanao présentation izy teo Sœur Marie-Thérèse avy any Cameroun. Izy vao tonga eto Madagasikara tamin'ny 15 Jolay 2024. Dia Sœur Maria Monica avy any Congo Brazzaville izy teo raha tsy diso Kinshasa. Dia tonga eto zareo hanao fanetarana amintsika rehetra ho azay manana faniriana hiditra fikambana zareo. Tsy za manao alisy fa zareo manao alisy fa tsy za fa zay ombony atsimo Saint-Joseph de Cluny fa zareo Sœur servante de Saint-Cœur de Marie. Nous avons été fondés par un frère spirituel en France, Paris 5e. Et notre fondatrice est Jeanne-Marie Moisan. Nous avons donc deux fondatrices. Nous sommes une congrégation d'origine française. Sœur Marie-Thérèse no anarany, ny mpanorona fikambana dia mopera spirituel avy any France miaraka mademoiselle atao hoe Jeanne-Marie Moisan no anaran'ny mpanorona fikambana avy any France. Après la France, donc les sœurs ont été demandées aux États-Unis et nous travaillons au Canada également, à Cuba, en Argentine, au Cameroun, au Congo et depuis l'année dernière, c'est-à-dire depuis juillet, nous sommes à Madagascar. Avy eo France dia nangataka koa ny any avy États-Unis nakany zareo dia nandeha tety firenena maromaro voatanjany teo Cameroun, Canada dia farany ta Madagascar tonga tamin'ny
20 Jolay 2024. Alors, nous sommes une congrégation missionnaire. Nous travaillons, le père fondatrice a commencé la congrégation par une œuvre de charité. C'est-à-dire, il allait dire la messe chez les sœurs de Saint Joseph de Cluny. Et c'est là où il a vu les enfants qui traînaient dans la rue. Les enfants orphelins, les enfants abandonnés. Et c'est comme ça qu'il a eu pitié de ces enfants. Et il s'est dit qu'il faut qu'il trouve une maison à ces enfants qui leur donne l'éducation. Alors, nous sommes une congrégation qui s'occupe des personnes vulnérables. Donc nous avons un attrait particulier pour les pauvres, pour les gens qui sont démunis, qui ont besoin d'éducation. C'est pour cela que nous travaillons dans l'éducation préscolaire, primaire, collège. Et nous travaillons également dans la santé et dans la pastorale. Misy kambanana dia miasa amin'ny hevra sosial manontolo ara-panabeazana an-tsekoly ireo tovovavy marenireny ary mifototra amin'ny fiainana ara-panahy ihany koa ho fanavotana ireo tovovavy. Alors nous sommes ici pour présenter notre congrégation. Nous sommes basés dans le diocèse de Muramanga. Toutes les jeunes filles qui sont intéressées à porter de la joie, apporter de l'espérance aux personnes désespérées peuvent nous rejoindre. Ny fikambanana dia tonga eto Madagasikara fa any amin'ny party Moramanga zareo no mipetraka amin'izao fotoana izao. Ka raha misy manam-panirira te hiaraka amin'izareo dia afaka mifampiresaka, afaka miaona mba ahafahana mitady sitrapon'Andriamanitra. Alors, pour les étapes de formation, il y a d'abord l'aspirana, où les jeunes filles font notre connaissance et nous aussi, nous les découvrons. Mikasika ny fiofanana tongavana maserandray dia misy ny aspirante, misy ny postulante fa afaka mifamezivezy amin'izareo ihany mba ahafahana manara-maso ny formation anareo izay vonona. Alors, il y a le prépostulat qui dure 2 ans et le noviciat qui dure également 2 ans. Dans la congrégation, famille noviciat dia routone. C'est un cas de formation postulat retona noviciat routone. Alors, pour la congrégation, nous avons 3 langues officielles, le français, l'anglais et l'espagnol. Mais nous apprenons les langues, le malagasy. Nous apprenons des langues dans la communauté. Nous avons 3 nationalités. Donc il n'y a pas de problème pour la langue. Ny fomba fifandraisan'izareo amin'ny fitenenana maneran-tany dia anankitelo. Teo frantsay, dia anglais, dia l'espagnol. Fa tsy natao sakana ozy izy fa mianatra dia zareo kosa manaraka ny tenintsika amin'ny teny malagasy. Voilà ce qu'on a voulu partager avec vous cet après-midi. Soyez les bienvenus pour celles qui s'intéressent à notre congrégation. Alors, celles qui sont vraiment intéressées, on va rester là quelques instants
pour venir prendre les contacts, nos contacts et nous aussi de prendre leurs contacts. Raha misy telina mifandray amin'ny zareo dia mbola manana fotoana kely zany rehefa avy eo afaka manafina azy isika mangataka ny contact fampiresadesaka rehefa avy eo fa zay zany ny androany. Misokra. Seramaria. Makasitraka. Zay zany. Makasitraka masero. Merci mes sœurs. Mitondra androatelo hoe izao no footballoko manasantsika rehetra hatratramin'ny farany. Zoantoko faha 5 ny 15 ka hatramin'ny 20. Izaho no tena footballoko ary indray koa ny mpamboly. Ny sampana rehetra tsy mamoha eo amiko dia esorina ary izay rehetra mamoha dia ratsanana mba hampamoha azy bebe kokoa. Efa madio ianareo izao noho ny fampianarana nataoko taminareo. Mitomera ho amiko ary izao toetra aminareo. Fa ny sampana izay tsy mahay amin'ny footballoko tsy mahazo mamoha ho azy ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ho amiko. Izaho ny footballoko ary tianareo ny sampana. Izay mitoetra ho amiko no hitoerako no mamoha be. Satria raha tsy izaho dia tsy mahefa na inona ianareo. Izay tsy mitoetra ho amiko dia riana ny velany tahaka ny sampana ka maina. Ary hangona ny sampana dia tsy tiany anaty aho dia may. Raha mitoetra ho amiko ianareo ka mitoetra aminareo ny teny dia hangataka izay tianareo ianareo ka atao aminareo izany. Ho voninahitra ho andray raha mamoha be ianareo sy tonga mpianatra tahaka ny fitiavandray ahy no hitiavako anareo koa. Mitomoera amin'ny fitiavako. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia mitoetra aminareo ny fitiavako tahaka ny mitandremako ny didiny iraiko no hitoerako amin'ny fitiavana. Izaho no milaza izany aminareo dia mba ho ao aminareo ny fifaliana ary mba ho lavorary ny fifalianareo. Izao ny didy dia mba hifankatiavanareo dia samerantsika aloha ny tianjery atao ny iraka kely ny Kristy. Fa izay rehetra nandray azy dia mirainy fahasalamana tonga zanak'Andriamanitra Manotantsika ny tantara ny fanaritanan Jesua ilay jamba hatrany am-boka nalaina tao amin'ny masolay Joany toko 7. Ireto avy ny mpandray anjara amin'ny zanany, i Jesua sy ny mpianany. Ilay jamba hatrany am-boka. Ireo olona mifanakalo trano amin'ilay jamba. Ireo farisianina. Ny manapahefana jiosy. Ary ireo ray aman-drenin'ilay jamba. Izay teraka jamba ka olo tanany azy. Rabi, mo berarti lelanjut le tambah. Rabi gitu mana? Lelanjut sana yang macam teraka jamba. Jesua nama gue. Si naluta na ray aman-dren. Kompasinya kepada Mateo Mamu Matu. Semestinya sana dengan kaya laboratornya bahwa biarlah sosial di bulan lain sama Isaya Sam, Rabbul
varovarotra izao. Noho ny avy nilaza izany izy dia nandora tamin'ny tany ka nanao petaka amin'ny andorany na ozy ny mason'ilay jamba dia hoy izy taminy. Ana manasana masonao any amin'ny tobony siloa. Izany hoe iraka dia nandeha ny sasamaso izy ka miverina iraka. Tamin'izay ny olona mifanakaitsy taminy. Tsy izay nahita azy nagataka teo aloha nanao hoe dia hoy ny sasany. Izy io. Fa hojosany ny sasany. Ary hojosa izy. Izy. Ka nanao ahoana hoy ireo tamino nairatany masonao dia hoy izy. Lay lena tahu Jesua nanao feka dia nandrosony ny masoko. Sy nanao tamin'ny hoe andehana manasiny masonao any amin'ny tibony silo hoe dia nandeha sasakotra mahiratra. Ary hoy izy ireo taminy. Aiza hoy izy. Dia mety ny olona tany amin'ny farisiamina ilay jamba taloha fa andro sabata nanaovan'i Jesua feta sy nampahiratany ny masony. Nanontany azy indray ary ny farisianina amin'ny fomba nahiratany ka hoy navariny azy. Nasiany feta ny masoko dia nandeha sasakotra mahiratra. Tamin'izany ny sasany tamin'ny farisianina nanao hoe Andriamanitra moniafianzany lehilahy izany fa tsy nitanana ny sabata izy. Fa ny sasany kosa nanao hoe ataony manotahoana mahavita famantarana toy izany. koa ny sarakevitra izy ireo dia ondray izy ireo tamin'ilay jamba. Nanao foana kosa ny mahavita famantarana toy izany. Ka hoy lehilahy tamin'any izy dia tsy mety liny ny manapahefana jiosy fa jamba sy vao nahiratra lehilahy ka napetrony alohany ray aman-dreny ty nahiratra sy nanontaniany hoe sy timo lay zanakareo teraka zamba ka nanahoana ny nakasitapity. dia namaly ny ray aman-dreny ka nanao hoe fantatray fa izy tokoa lay teraka zamba fa tsy fantatray izay nahiratanyizao ary tsy fantatray koa izay nampahiratra ny masony ka izy no anontanio fa efa lehibe izy ihany no ampahilazany momba ny tenany. Ny ray aman-dreny no nilaza izany dia noho izy natahotra ny manapahefana jiosy satria efa nifanaiky ny manapahefana jiosy fa hoahina amin'ny sinagoga izay anakin'i Jesosy Kristy ka izany nanao an'ny ray aman-dreny hoe izy no anontanio fa efa lehibe izy. Dia natsoiny ireo farisianina indray ilay lehilahy jamba taloha ka nilazany hoe Andriamanitra no mevoninay fa raha iny lehilahy iny dia fantatray fa mpanoty. Ka hoy ny navariny azy. Dia safantatra na mpanoty izy Masia fa izao ihany ny fantako. Zamba taloha ary mahiratra fa ankehitriny. Dia hoy izy ireo taminy. Inona no nataony taminao fa nampahiratra ny masonao izy? Ka hoy ny navariny azy ireo. Efa voalazako taminareo fa tsy finoanareo akory. Ka hoanareo zao itiavanareo ndre. Te tonga ampianany koa va ianareo? Dia notevatevain'ireo izy sy nataony hoe ialahy mpianana fa izahay kosa mpianatra Moïse. I Moïse dia ampatatrany tenan'Andriamanitra fa izy kosa tsy fantatray izay fiaviany. Namaly raha lehilahy ka nanao hoe Tindray mahagaga fa tsy fantatrareo izay fiaviany. Fantatsika Andriamanitra sy mihaino ny mpanota fa izay manompo azy sy manao sitrapony no haino hoe naviana sy mbola nisoronareo fa nampahiratra niteraka zamba ka raha savan'Andriamanitra zany lehilahy izany sy nainana inony. Dia namaly zareo ka nanao taminy hoe
Ialah izay teraka tamin'ny tandray ve no mampianatra anay? Sady inoahiny izy. Reny Jesua fa hoe norohan'ndry zareo izy, ka no nihitany dia nirazany hoe Milamandramanitra va ianao? namary izy ireo ka nanao hoe Iza moa izy tompoko mba hanonoko azy? Dia hoy Jesua taminy, efa hitanao izy ary lay miteny aminao zao no izy. ka ora lahilahy hoe Nino amin'ny tompoko? sady akoka nitsaoka izy. Dia hoy Jesua, Fanavahana anatin'ny kavaka amin'izao tontolo izao mba hahiratra izay tsy mahiratra ary tonga zamba izay mahiratra. reny farisianina sasany teo izany ka hoy izy ireo taminy, Ary izahay ve java tokoa? Dia hoy Jesua taminy, Raha zamba ianareo dia sy anakelaka, fa no ianareo ankehitriny milaza hoe mahiratra izahay dia sy afaka hiherokareo. Izany ary ny teniteny.
Ireto avy ireo mpandray anjara: Jesoa, ireo mpianaka, ilay jamba, ray aman-dren'ireo jamba, ireo farisiana, manam-pahefana, ary izaho mpitantara. Fanasitranana ilay jamba hatrany am-boho. Ary no nandalo i Jesoa dia nahita lehilahy anankiray izay teraka jamba, ka hoy ny mpianany nanontany azy: Rabi, fa iza monina no io lehilahy io sa ny ray aman-dreny no dia teraka jamba izy? I Jesoa namaly hoe: tsy izy nanotana ray aman-dreny, fa mba hisehoany asan'Andriamanitra eo aminy no antony. Tsy maintsy manao ny asan'ilay naniraka ahy raha mbola atoandro, fa ho avy ny alina izay tsy azo olana iza na iza iasana, ary raha mbola lany izao tontolo izao ahy dia fatakan'izao tontolo izao. No niavy nilaza izany izy dia nanjora tamin'ny tany, ka nanao feta tamin'ny rorana. Nahosony mason'ilay jamba dia hoy izy taminy: mandehana manasa ny masonao any amin'ny dobo Siloa. Izany hoe iraka. Dia nandeha nisasa maso izy ka niverina nahiratra. Tamin'izany ny olona mifanakaikitra ny tany sy izay nahita azy nangataka teo anoloana nanao hoe: moa tsy ity ilay mipetraka nagataka. Dia hoy ny sasany: izy io. Fa io kosa ny sasany: tsia, fa olona mitovy aminy. Ary hoy kosa izy: izaho aloha izy. Ka nanao ahoana hoy ireo taminy no nahiratany masonao? Dia hoy izy: ilay lehilahy atao hoe Jesoa no nanao fety, nahosony maso, ary nanao tamiko hoe mandehana manasa masonao amin'ny dobo Siloa, dia lasa sasa maso ka niverina nahiratra. Ary hoy kosa izy ireo taminy: mba ahoana kosa ny filazanao azy fa mampahiratra amin'ny masonao io? Dia nainton'ny olona tany amin'ny farisiana ilay jamba taloha, fa andro sabata no nanaovan'i Jesoa fety sy nampahiratany masony. Nanontany azy indray ary ny farisiana ny amin'ny fomba nahiratany, ka hoy ny navaliny azy: nasiany fety amin'ny maso ary ny sasa maso haka nahiratra. Tamin'izany ny sasany tamin'ny farisiana nanao hoe: tsy Andriamanitra ny havian'izany lehilahy izany, fa tsy mitandrina ny sabata izy. Fa ny sasany kosa nanao hoe: ataony mpanota foana ny hahavita famantarana toy izany. Koa sara-kevitra izy ireo. Dia hoy indray izy ireo tamin'ilay jamba: esa lehilahy izany. Asa hoy izy. Dia hoy indray izy ireo tamin'ilay jamba: mba ahoana kosa ny filazanao azy fa mampahiratra amin'ny masonao izy? Fa hoy ilay lehilahy: mba aminaly izy. Dia tsy naitiny ino ny manam-pahefana jiosy fa jamba sy vao nahiratra raha lehilahy, ka nampiantsoina aloha ny ray aman-dreny ty nahiratra sy nanontaniany hoe: ity ve zanakareo izay laizainareo hoe teraka jamba, ka nanao ahoana ny nahiratany izao? Dia namaly ny ray aman-dreny ka nanao hoe: fantatrema zanaka ity,
Sateraka zany fa tsy fantatraizana iratana izy io ary tsy fantatraizana bahiratra masina ka izy no anton'io fa efa lehibe izy misy ihany koa anao ka ilaza ny mpandeha. Ny ray aman-dreny no nilaza izany dia noho izy natahotra ny manam-pahefana jiosy satria efa nifanaiky ny manam-pahefana jiosy fa rahana ny sinagoga izay naiky an'i Jesosy Kristy ka izany nanaovany ray aman-dreny hoe izy no anton'io fa efa lehibe izy. Dia natsoin'ireo farisiana indray lehilahy jany taloha ka nilazany hoe Andriamanitra ny miavoninahitra fa raha io lehilahy iny dia fantatray fa mpanota ka hoy ny navaliny azy. Tsy fantatry na mpanota izy na ty fa izao ihany fantatra za mba hataloha ka bahiratra ankehitriny. Dia hoy izy ireo tany. Lehilahy ny mpianatra fa raha izahay kosa dia mpianatry Moizy. I Moizy fantatray fa nitenenan'Andriamanitra fa raha iny kosa dia tsy fantatray izay miavia. Namarina lehilahy ka nanao hoe izay amin'ny mahagaga fa tsy fantatrareo izay fiaviany nefa izy napahiratra amin'ny masina. Fantatsika fa Andriamanitra tsy miady mpanota fa izay manompo sy miaina azy no henony naoviany tsy mbola nisy rehefa napahiratra teraka zany fa raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy efa nainona koa. Dia namanitra zareo ka nanao taminy hoe lehilahy teraka tamin'izao indray ve ny nampianatra anay sady norohany izy. Dia Jesosy fa hoe ndroandry zareo izy ka hita dia nilazany hoe ny zanak'Andriamanitra ve ianao. Namaly izy ka nanao hoe iza mono izy to mba hinoko azy. Dia hoy Jesosy atany efa hitanao izy ary ilay miteny aminao no izy. Ka hoy la lehilahy hoe ino aho tompo sady nakoka ny tsaoka azy izy. Dia hoy Jesosy fanavana ny natongavako tamin'izao tontolo izao mba hahiratra izay tsy mahiratra ary tonga jamba izay mahiratra. Reny farisiana sasany teo izany ka hoy izy ireo tany izahay ve mba jamba koa. Dia hoy Jesosy tany raha jamba ianareo dia tsy homanan-kely fa no ianareo ankehitriny manao hoe mahiratra izahay dia tsy afaka ny helokareo. Izany ary ny teniny Falenay distrika laka manolotra sary velona ho anareo nampitondray na amin'ny lohateny hoe ilay teraka jamba ka reto avy mpandray anjara amin'izany Jesosy sy ny mpianana. jamba ray aman-dreny jamba ny mpiara-monina ny farisiana sy ny Jody. Sakilakry evanjely masina nosoratany Masinday Joany toko fahasivy. Harony nandalo Jesosy dia nahita lehilahy anankiray izay teraka jamba. Ka hoy ny mpianany nanontany azy Rabi, ye sana moto io lehilahy io sana aman-dreny no teraka jamba io. I Jesosy namaly hoe tsy izy nanotana andray aman-dreny mba iseho amin'Andriamanitra voninahitra eo aminy no ato tsy maintsy manao asa lairaka aho raha vola tsara
fa ho avy liaka zay tsy azon'izaniza ezany raha mbola amin'izao tontolo zao dia fahasaman'izao tontolo zao. Mony avy nilaza izany izy. Dia nandora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora. Nahoso ny mason'ilay tany. Dia hoy izy tany. Dia nandeha ny sasamaso izy. Tamin'izay ny olona niara-mipetraka tany sy izay nahita azy nangataka teo aloha ny mpampanontany nanao hoe moa tsy izy ilay mipetraka nangata dia hoy ny sasany izy io fa hoy kosa ny sasany tsy efa olona mitovy aminy ka hoy izy izany izy ka nahoana nahiran-tamasinao dia hoy izy ilay lehilahy atao hoe Jesosy nanao feta lamosiny masoko ka nanao tamiko hoe mandehana manasany masinao any amin'ny fariny Siloe dia lasa no sasako ka nahira trano ary hoy izy ireo taminy aiza i lehilahy izany asa hoy izy dia nentin'olona tany amin'ny farisiana ilay jamba taloha satria ny sabata no nanaovan'i Jesosy fety sy nampahiratany masina ka nanontany azy ilay ny farisiana fomba nahiratany masina ka hoy ny navany azy nasiany fetany masoko dia nosasako ka nahira trano tamin'izay sasany tamin'ny farisiana nanao hoe tsy Andriamanitra no avia izany lehilahy izany fa tsy nitamina ny sabata izy fa ny sasany kosa nanao hoe atao-panota ahoana no avitrana fahagagara toy izany koa ny sara-kevitra izy ireo dia hoy indray izy ireo tamin'ilay jamba mba ahoana kosa filazanao fa napahiratra amin'ny masinao izy ka hoy ny navany azy taminany izy dia tsy nentinino manam-pahefana ka nanontaniany hoe ka namarina ilay aman-dreny ka nanao hoe fantatray fa zanakay ty ateraka jamba fa tsy fantatray zao dia nampahiraky ny masina izy no atany fa efa lehibe isanao ka laza mbaniteny ilay aman-dreny no nilaza izany dia noho izy natahotra manam-pahefana ny jody satria efa mifanaiky manam-pahefana ny jody fahoroana amin'ny sinagoga izay naiky amin'ny Jesosy ho Kristy ka izany no nanaovany iray aman-dreny hoe izy no antanio fa efa lehibe izy dia natsoro ireo farisiana indray ilay jamba taloha ka nilazany hoe Andriamanitra no mihevinaritra fa raha ilehilahy iny koa dia fantatro efa mpakony ka hoy ny navany azy tsy fantatro na mpanota izy na tsy fa izao ihany no fantatro jamba aho taloha ka nahiratra aho ankehitriny dia hoy izy ireo tany inona nataony taminao ahoana sy ahoana napahiraka amin'ny masinao ka hoy ny navany ireo efa voalazako taminareo fa tsy nohenonareo koa ahoana indray no itiavanareo ty andre teo tonga mpianakova ianareo ka hoy indray ny farisiana ialahy ny mpianany fa raha izahay kosa dia mpianatry Moizy fa Moizy fantatraka fa notenenan'Andriamanitra fa raha iny kosa tsy fantatray izay le avie namarina lehilahy ka nanao hoe ity indray ny mahagaga fa tsy fantatrareo izay fiaviany nefa izy no napahiratra ny masoko fantatsika fa Andriamanitra tsy mihainy mpanota fa izay manatanteraka ny sitrapony no henony na oviana na oviana tsy mbola nisy olona re napahiratra teraka jamba koa tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy ahefa raha inona na inona akory izy dia marina zareo ka nanao taminy hoe ialahy izay teraka tao anatin'ny Jodany avy eny fa mpianatra anay sady nohoany izy reny Jesosy fa nohoany zareo izy ka no nihitany dia nilazany hoe mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao ka hoy ny navany azy
Kawin na kalyay. Iza mo istung kumbay mo akwas. Tia hui te suatang. Eva hitanawis, alempelam nanuis. Mino autung. Sanya ko kanso kasi. Tia hui te sua. Fanafana na tunga kwam sa tulsaw, mahirat na siya, mahirat, harutunga tamba isa mahirat. Refal siyang nasasantewisan. Kawi zero tam. Izahay ko ang membacan. Tia hui te suatang. Raita dararo, te tanakel, pagyanaro ke chinda na we, mahirat izahay, te twaga kantil kareo. Sotia, mapalay manucha chenzerat. Pati isang tenofulu, arinjek ng pambul, isa panaret, sets mamuayawant, tia isul, at serhe chamamul, tia ratsanan, bapamuas pipikuku, efa matiyan na reso, nun fa penaran na toptam na ro, mitumelawang, aso ito chom na ro, Fansa pana timrayang fulu, timahas mamuwas, artu se kuyanaro, ratim techawant, izan fuluk, arenaro sapan, izan techawant, si teraknu mamuabe, sachirati saw, tiatimahefana ina yanaro, setim techawant, tiarinan filan, takal sapan main, aryagunan sapan main, Kati pewana tiamai, ram techawang, kam techawang tent, tiangata kasetia nario, katawan naroisan, ubunai chawan jeko naro ramamuape, situnga pianaj, takani tiavanjaya, nutia okonareku, kami tumerang tiago pianario, ram tanjana tit, yanaro techawang tiago. Takani tanjema titin jaksi iteranyam niftawer isam lat sanam naro yang bahwam naro faliak at baula fran hafalia naro santit tianim bai naro takan tiago naro sanam tu Fatu bangar mamujan sawa petri sawa. Arero isora na tua. Sena penakabya pasamera changai malona puknun tap tananan bat santra. Saba mera changai pa manauna hian kai. Tok te kakare sonunam sare he chiwe bat santri we. Kera pa manauni ne. Basa hiap. Ai kua. Pa dem sosa na rewe dem sosa na rewe. Oke ma. Ma fansi mara malela sama. Ramas hulana darewa kaza anu na papet muzazau kai tatar siarku dengan moita na reu bombo samate kan yang ara dai bombo anyana manu tanzau tiare sora na melu ka risanya amare de na nul tanti susu aman ajam buka cintanya menarewa nai Tehaya ke misi ranna giskel. Hatona reu vasndala na pasacia zahama makamnya tlalani wa reu. Sa misi ram zahana kana jam talkarakai na chaisram. Argenya ba misram kela tamna mena kabi. Kwa na reu pana sana. Ina aswa kumana sana. Sakit
Rehefa kuasa uteka saya isaruaten, saruaten, saruaten.